atolotra ny Radio Plus ho anao mandritra ity herinandro ity. Valifatiny dada. Tantara nosoratany Ratsaonandry Soa Flavien. Daniel, Ramsey Tatana, mbola Rantramanatsoa, Sinez. Tomona fitiavana, Elina Sandra. Nandray feo, Riantsoa. Tompona andraikitra sy mpanatotosa, Ramsey Tatanta. Andro fahatelo. Teso tsara ny zanantsika nimpitona nimpiatra ary Lisia. Zay no any afatra aminao. Fa maninona nefa raha miara mitsoka aminay koa ianao e. Inona zany tsy maintsy hijanonanao eto miandro vonoiny zany olo zany fotsiny. Tsy misy toerana eto ambonin'ny tany ampany fahalemana antsika raha mbola velona iva. Tsy tena gasy tsiny nisy ka manana tambajotra trany ivelany rehetra any. Dia inona nefa nikasainao atao raha hijanona eto? Ampiasa ny traikefa sy ny fahaizako rehetra amin'ona azy. Asa mana ianao fa vao vitako zany dia mamonjy anareo any. Ary raha sanatria hoe ianao matiny ka, dia inona ny ataoko amin'ireto zazy rehetra? Efinina natoloko anao iny ny toerana misy an'ilay bankera efenanareo e. Antsoy amin'ilay telefonina satelita nomeko anao iny fa noro afa-kerinandro. Raha tsy tonga any izy no ilaza aminao ny hafaran'ny toetra rahaty. Ary mandeha amin'izay efa manome signal izy. Tsy azo hijanonana maritra mantsy eto fa terrain découvert. Nesy tsy te handahoanao zany nefa tandindondoza ny ainjanatsika manenjika ny eritreritra satria zany napriska anao andray andreny fanapahan-kevitra reny. Esory ao an-tsainao zany eritreritra zany Lisia. Efa ela ny eritreretako anao zao safidy zao. Nanana antony natanterahana azy anefa zao. Dia ty vavy tokako ty rehefa mitantara momba amin'izy day ianao dia zao mba tsy le zajolay no ataonao fantany. So kivy mantsy izy. Hoe ianao hitantara amin'ny an'izany matoky Eny ary ny ho aizy dao finiko farany dia mandehana amin'izay lehibe lahy zao mino fa ho tadidiny lahy zao fotoana farany fankahitantsika zao. Mitombo lehilahy dia asa vela hidina ny pasana mpasambarana ny volo fotsiny fahavaloko. Aina solo ny aina Lesy tadidio izay. Fino ty lazainao amin'ny zanantsika ary Nesy Asa tapahanao fa tsy manam-potoana hanafarana azy akoatra izao ange za. Tsy tiako lehilahy osa sy saritahotra ny zanako. Oka ny fahavalo lahy nangovotra rehefa maheno ny anarantsika. Azony lahy zany dia arovo ireo vehivavy ireo matoky any lahy fantatro tsara amin'izay hoe izy rato ny tantarany sy ny loharan'ny herim-pony. Alina zany fa aminao zany mety hoe lasaiza izy raha velona sy tafala teo amin'iny toerana iny ka dia izy koa nefa naka ny fatiny teo raha maty izy. Tsy hitako izay avalanao amin'izany ry Vivon tsy mino atsinona hoe velona izy tena velan'ny tany tsy rado mihitsy no anao an'izany amiko hoe matoky azy loatra ianao no tena mariny any ka heverinao tsy olombelona manan-kilema intsony izy. Mbola tsy tena fantatrao tsara indray izy raha izany. Na dia laniko ny tantarana ny zavatra rehetra nataony azy amin'ny fotoana rehetra nyresahantsika. Andeha ry atao hoe velona izy dia hitany ianao tsy natsiaro tena teo nefa mbola misy aina kely nampitepy ny fonao. Nikiry ny taritarika anao mandra-pahatonga ny teo amin'ilay arabe iny ngamba izy satria fantany fa tsy maintsy isy fiara-ndalo eo dia hitanao io sisa ny faraheriny anavotana anao. Hatreo aloha mbola azo kekena fa avy eo ary nakaiza izy tsy rato sy ny fahamaliana mihitsy no amela arery amin'ny olo tsy fantatra eo tsy ho niala teo anilako izany izy raha tsy miverina tamiko ny saiko. Dia aiza marina ary zany izy mitombina daholo ny zany teniny oro zany. Zao ry miora amerina andefa alika mpitsongodia indray aloha ara-pitso so mba zay no ahitambokatra mantsy ho ampitomboka ihany koa ny mpikaroka ho karamaina. Fa nga efa nanao an'izany rehetra moa ianao. Tiako atao surprise aminao ny fahitana azy ny tena mariny dia nanaraha mabandy mpanao charbon amin'io aly io Ary ny alika taiza ny nahitanao alika mpitsongodia. Finona mahagaga be anao amin'izany zaza niara-lalao tamin'ny dada ny sebe eto amin'ity faritra ity.
izy no resahako dia nanome an'izay vahaolan'izay satria heverinao fa tsy mahafantatra fa tsy scalpel sy compresse aho. Ie, inona tokoa moa no tena fantatro momba anao raha ny marina fa ngamba mpamono olona tsy mba manana fitaovam-pitsaboana toy ny ianareo. Mivavaha mafy ary mba tsy olon-dratsy ako. Lamotro, ary sao dia mba aty hatrano mpamosavy tokoa ary no manoko skidy. Dia sanatria hoe ka nahinanao sinema tamiko fotsiny iny olona iny fa tsisy zavatra marina izay nambarany. So mba ato amin'ity trano ity ihany koa ary anefa rato fa izany farim-bariny lavitra e. Ary toy ny fosahady tena leo fandriana ary neny amin'izay ny fotoana fakahanaina. Dia izao etahanao izao zany nieritreretinao hanavotana amin'ny orany zany hoa maninona ny tsy valinao e. Afangah dia lasa osa tanteraka mihitsy ny fahitanao ahy. Zao ary ampiakaro any ambony lohanao ary hoe iny tena iny jerena. Ianao kosa efa mila vaotsiary mihitsy ka. Zavatra farak'izay tsotra ngezany angatahako aminao zany atao fa tsy doika aminao ary vitanao zany. Raha izay ny ampanginanao dia tsy maninona fa ao atoka e. Tamika loatra koa naningako azy teo. Ratranao mihitsy ny mbola tsy sitrany. Meteza maiky ny zava-misy. Ka tsy hipetra-potsiny mandava-taona eto ahy. Ampy izay roa volana angarangida ny tazomandreniny anabaviko izay. Manana faharetana ho aso ho animba zavatra. Araroty amin'ny volana mipakadana votanao azy ny fotoana hijanonanao eto. Zay manko ny tombon-dahy lehibe indrindra nananao ny tsy fahafantaran'izay homaninao sy ny misy anao. Marina izany e, mila mianatra mampiasa kokoa ny saiko ngamba. Tsy maintsy hanamafy ny fiarovan-tena no mantsy ry zareo. Zay indrindra araka nefa nilazaiko taminao dia mampiasa alika sy olona isan-karazany mihitsy ilay dokotera. Nisy tantarany tantarainy dada mitovitovy amin'izany tokony hitandremanao. Iza moa ilay olona firesan'ny matetika taminao iny? Ay ve, tsy haika varanga amin'izany tenenao izany. Iny mihitsy. Tany saty any am-pambolena tokoa no nitatitra tamin'ny CIA ny toerana andisy azy. Nisy tamin'ireo azon CIA koa modina no tatsany efa nitsikilo sy nanaporoa fotsiny hoe tao atoerana marina zareo. Tsy hafa nandositra tsony izy no izany rehefa tonga nanamika azy miaramila mirongo fehidina. Hitanao izany ka ahoana mbola hidohika ihany sa? Aza manahy ianao ry neny fa omaly alina no eritreretiko hanatanterahana ny aksion. Izany raha teo moa mageria fa nafihana tamika sady ary amin'ny alina manginana divaraina. Matoky anao afa tsy hitovy fiafara-minisy ianao. Andany atany rakina no manana ny valifatika fa aza matahotra ianao e. Tsy handiso fanantenana anao sy dada mihitsy a. Eny resy lahatra amin'izany hitako tsy na fivoaranao nandritra izay 12 taona nahafaty azy izay. Andeha karakara aloha za fa aza mijanona maharitra eo e. So dia isa tsy karitra eo. Okeny eny maka rivotra kely fotsiny aho dia hiditra. Tsy samanao fihetsika fahafaha miora akory ilay dokotera raha nitatitra fanorosiny iny. Satria ve mananteny izy hoe ho fantatry ny ora ny toerana ireko ifanorona mitondra taty. Rehefa samy tsy natsiaro teo izay hita tsy afaka nitondra ny indray miaraka mantsy izy. Dia izany ny vonjefy izany no efa tena mba vahoana tanteraka. Ho afaka navitra amin'ny ora aveo rehefa velona somatsara. Na dia nahasosotra azy ny namelany zandrika tany dia nikeka any hoe nety ny safidy. Tsy maintsy hitato fomba marina fitianitsaka iza matoky iny na ho ela na ho aingany. Afaka herinandro fitsy dia anavitra amin'ny ora any. Andripaka tanteraka an'ilay valahary reny ihany koa. Airatiny masinao fa fantatro hoe tsy matory ny enao io e.
dia apetrao ihany koa iny izay raingy iny fa ianao ihany no aratra an'iny eo a. Tsy ho voanao amin'iny mihitsy atsiny. Mirerere lahy amin'izany nefa tsaroany lava hoe za fa tsy nireny lanina mola volany lahy ohatran'izany ka ha. Zay isorako anao mandrak'androandrany amin'izay. Zay no antony karakarako anao eto fa tsy ny fitaizanao ahy loatra. Eny e, nanao adisoana tokoa aloha tsy laviko izany. Izany indrindra. Mino aho fa fotoana angely tsy ho narenana an'ireny e. Amin'ny fomba ahoana? Lazao amiko hoe inona ny azonao atao anorenana teanao fitaovana ianao satria tsy afa manoatra e. Tsoriko aminao tsinona fa tsy ilaiko fanampiana avy aminao velively raha izay bany tsy anino izany. Diso hevitra lara izany raha tsy aninitsinina araka ny tenin'ny lainy tsy ohatr'izao ny farako. Satria heverinao fa mitovy aminao ve a? Te ampitandrina ny lahy fotsiny aho hoe adisoana efa nataoko ataon'ny lahy io e. Zany manamaivana ny fahavalony ka mihevitena hoe efa tompon'ny fandresena. Kinona aroany izany ny fanampiana-mba azonao omena e? Hitany lahy manana information tsy fantatrizana izy fa raha manan-kiara asa amiko lahy vao lazaiko izany ka. Dia nino ary fa mihaino anao a? Inona ny zavatra tokony ho fantatro momba an'izany toan izany? Ka mandray sary lahy seza fa ho lavalava ny tantara ho zarako amin'ny lahy. Mihaino anao ary a. Fa inona koa tia mampirotsaka rerin'ny ranomasiny eny ty ato? Oay, ianao koa izany mitsaitsaika ohatry ny olona angalatrako. Fa andeha ho aiza amin'ity andro mandroso hariva? Akasaina kely any ivelany any ary neny. Aleo mihery ohatrany trandraka atao amin'ity banker ity. Koa raha misy mahita any, fantatro tsara fa efa miparitaka hatraty amin'ny faritra misy antsika ny olona Ivon sy ilay dokotera zanany iny. Za ve adala ary neny sady tsisy azy ve tokony angofotra mahita? Tsaronao ve hoe zany ny teny farany taminao? 20 taona lasa tokoa mantsy izay. Ny tsy fantatrao dia nizahako ny soratana daholo ny zavatra rehetra mampatsiahy ny dada, ny zavatra nytenenina, ny zavatra nataony sy ny fahazarany. Dia mamerina mamaky andreny isan'andro, mezaka mitady Tsipriany hafa ihany koa. Inona koa izao ny tanjonao amin'izany? Tiako iredareda foana ato anatiko ny afon'ny valipaty neny mamina vinandro manalina ny zavatra rehetra ataoko amin'ireny olona ireny nandritra n'izay taona maro izay. Dia inona ary izany vinavina mameno sainao izany? Ohatra hoe tsy anaty kazoko mihitsy ny anapitra ny eny amin'ny balatokana. Ataoko izay atsapahan'ny fangiry firiana lalina melohan'ny ialany ena. Tsy mampirisika anao an'izany velively nefa fantatro koa fa raha hipetra-potsiny ianao dia ry zareo ny hamita an'izay efa natombony. Voalaza anao tsy hamela hipetra-potsiny mihitsy ny antsoantsiny raha ny dadana raraka ireny olona ireny dia ny raha iraisana amikorenao amin'ny lalan-drahako mandrak'androany. Be dia be ny zavatra mbola miafina amin'ny rato. Tsy te hilaza zavatra fahamomba ny nisy anefa satria mety hakivy azy izany. Ampilofoka ny herim-po manosika azy. Ndry fa ny zavatra tsy nety angano lazaiko teo ny tola-samborona tampoka teo tianeny. Ka lasa any amin'ny fotoana farana ahitantsika azy fotsiny ny saiko. Dia le endriny feno fanahiana nefa nafenony tamintsika. Dia izany ve le nampirotsaka ny ranomasinao teo? Eny anaka, nandamy mandreto boky sy taratasy reto dia nahita n'ity sariny telo daty. Adinidiniko tokoa mantsy hoe efatra amin'izay mihitsy zareo no nalaina hisaraka. Fa ifanory ve ty tienanao ty? Avy nanao baolina ry zareo tamin'io. Tsy nanaiky mihitsy fanory raha tsy nanaraka azy Za ve nandray atendrony sa ohatra ny hafahafa mihitsy ny zavatra lazainao Tsy mandray atendrony ianao ka tena le nieritreretinao mihitsy ny marina. Mbola zasy fanorony niaraka tamin'izany. Ay ve dia ahoana izany nahatonga anao sy dada tafiaraka raha izany ka? Efa samy nafantatra izay hoe tia koa nisy rainao. Tsy mifanafina ninina mihitsy mantsy izy roa lahy ireo Izany ny fampatoky hatramin'ny farany koa. Any ka nanisy aza ny fitiavany nisy dia tsy nanana iahy mihitsy fanory rehefa nanome toky izy hoe tsy hamadika ny fisakazana noho ny resaka fitiavana. Izany very neny. Eny.
Tatioriana nanomboka tsy netsony ferahana isy fanoro e. Dia nanontaniany ampabe masony isy hoe mbola tia atony talova e. Ohatra nanovanitra lapasipasy teo zany ianao. Raha tsaraina tokoa dia mety hoe izay angamba. Fa na tonga anazy nanao an'izany anie dia satria tsapany hoe lasa tia annesy ahy e. Tsy te hatsiaro tena ho voafitaka izy na anosika anay anao an'izany. Zany Azonao ve aloha izany e? Azoko ka. Raha misy zavatra tsara tena tsiarovako ny fanoro dia izay fahendreny tsy manam-paharoa izay antony tsy nanana nisy ahanankina ny fiainantsika taminy koa izany. Tena naiko izany dada tena nanomboka niaraka teo ny eo nareo. Nanaiko izy hoe tia ahy e. Za koa nanaiko hoe tsisy olana ny amin'izany fa tsy mbola tena niaraka izay raha tsy volana maromaro tateo ariana. Zany Ie, ohatra ny verina ompinamana be izany fotsiny izay telo. Avy eo moa inesiny nahita fomba namadihana an'izany tsikelikely ho lasa fiarahan'olon-droa e. Tateo ariana izy vao mivaky tamiko hoe tolotsaina avy amin'ny fanoro koa reny. Fa inona le hevitra nataony tamin'izany ka? Manahirana ihany kosa mantsy izany nikoty namana izany koa. Makasipapa. Tsy izany fa nanomboka nitondra ny fanomezana kely tsy indraindray fotsiny aho. Ndre tiahoana mivombiana ny vonin-draozy kely. Nasainy miarana mandehandeha irery aminy. Tsenainy maraina ao an-trano. Dia babo le zazavavy. Azoka tsy anery mafy ry zalaka. Ie, dia le tsikina araiky piti tamin'ireny indrindra nefa nitako farany tamin'iny andro iny. Le herim-po mampiavaka loatra azy ireny no hitako isan'andro eny aminao. Dia tsy misy afa-tsy izay herim-po izay ve? Tsy mba nisy endrika na fietsika hitovizako aminy ve? Eto azany ilay voatery andainga amin'ny rado. Mazava ho azy kosa e. Inona amin'izay ataonao moa tsy hanahafanao azy e. Zany Ny vomaika nahafalony foko aza dia nioaranao lavitra izy raha ny tanjabatana sy ny ankiglatsaina. Dia inona koa izao no mahafaly aneny amin'izany ka? Faly satria tanteraka le nofinofiny hoe tsy ho lehilahy osa sy matahotra ianao. Dia izao ianao lasa lehilahy mahery fo noho izy mihitsy aza. Eny misy fotoana mivoady aminy hoe ho vitaiko hatramin'ny farany ny afatra napetrahany tamiko. Ho vitaiko mivaly fatiny. Dia ho tantaraiko amindray rehefa mpeon'ny fahafatesana indray izay mianaka ny aoriana. Mandehana ataovy amin'izay aloha ny zavatra ataonao fa zalozana mirediredy miaraka amiko eto e. Ndana fa tsy maninona. Misaotra roneny misaotra na mofo an'izany lasa fiain'ny fihetsepo izany. Mefantatra ohatrany dady isaky ny miresaka aminao Tsisy fisaorana izany anaka. Aza alipody dia mitandrema trano fa ny ratsy kely lalana. Endre roneny eo. Radio Plus ho anao teo valy fatiny dada tantara nosoratany Ratsaonandrosoa Soanflavien. Daniel Ramsey Tatana mbola Ratramanatsoa Sinaizy Tomony Afitiavana Elina Sandra nandray feo Riantsoa tompona andraikitra sy Panatsitosa Ramsey Tatanta mbola hito